mianatra eo tongotrao. faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisany lesina ho an'ny lehibe sika amin'ny tian'iotia ampifaliana sy ampitiavana ihany koa no andraisana antsika isatokantrano izay manaraka izao fandaran'izao ary miraro ny soa indrindra ho anao aminao fa tsy latsa-danja eo amin'Andriamanitra no ombanao. Lohanderantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka sika. Atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny anja ambonahitra ary Andriamanitra ianao ilay nysolovonana eto amin'ny hazo fijaliana no itodianay kehitriny ary misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao lehibe sady mahagaga ho anay. Kehitriny izay dia andray ny tenao indray efa novidiny rano tokoa izahay ary mendrika anjara anana anjara amin'ny fiainana mandrakizay anamafiorina ny safidina ihany koa izahay amin'ny fianarana ny teninao ary koa fanarana ny sitraponao koa metezainao tonga rispo amin'ny fiainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe nomena famindram-po. Toy ny resaka nataontsika omaly mahakasika ny asa apôstôly toko 5:10 ihany koa amin'ny fandaozan'i Jaona Marka ny Paoly sy Barnabasy. Voalaza ao amin'ny asa apôstôly toko 5:10 manko ny antony nandavan'i Paoly an'ilay tovolahy. Nandao azy ireo marika ary tsy nanohy ny asa misionera. Ny tombana ny fihetsika Paoly na dia somary enjana aza ny fiainana misionera indrindra teo amin'ny tontolo fahiny dia sarotra tokoa. Niankina tamin'ireo misionera namany Paoly mba hiara-mizaka amin'ny vesatra izany asa mafy sy toerana sarotra izany raha ny heviny izay malaky mialan-daharana toy izao dia tsy miendrika nio isan'ny misionera miara-mitolona mivantana amin'ny herin'ny ratsy. Tsy niombo-kevitra taminy anefa Barnabasy. Nahita toetra tsara azo trandrahana taon'i Barnabasy izy ka tsy tiany avototra ilay tovolahy. Lehibe tokoa ny fifandirana teo amin'ny Paoly sy Barnabasy ny amin'ny Jaona Marka any ka nisaradalana izy ireo. Safidy an'i Silasy Paoly hiaraka aminy ary Barnabasy kosa ny safidy amin'ny Marka. Tsy hazavain'ny boky ny asana apôstôly manko ny antony ny fidianan'i Barnabasy amin'ny Marka hiaraka aminy. Eo andininy eo ny farany miresaka momba azy roa lahy ireo amin'ny asana apôstôly. Saingy ny mahaliana dia tsy io no andininy farany miresaka momba ny Marka amin'ny testamenta vaovao. Tao nisy fiovana mahagaga nitranga tamin'ny Marka. Asehon'i Paoly eo amin'ireo andinin'ireo ny tombabidin'ny Marka sy ny asany eo masiny. Nataon'i Paoly ho isan'ny mpiara-miasa aminy izy ary naniry ny hitondran'ny Timoty azy hiaraka aminy. Ny Petera voalohany koa dia maneho fa manana fifandraisana ety amin'ny Marka Petera tao amin'ny voalohandohan'ireo taona 70 taorianan'i Kristy nandroa tamin'i Paoly sy Petera n'ireo boky ireo, izany hoe 10 na 20 taona teo eo taorianan'ilay zava-miseho tao amin'ny asana apôstôly toko 10. Saintsai ny fotoana izay tsy nahombiazanao akalesontsika ny amin'ireny zavatra ireny. Saintsai hoe na tsy nahombiazany namanao ihany koa teo amin'ny fiainana ka nanomezana anareo famindram-po ahoana no nanovan'izany fanandraman'izany ianao sy an'ireo izay nanampy anao. Aoka isika haka ny tsirairay avy ihany koa mety tsy hitovy ny tahampo sy ny hafanam-po misy amin'ny tsirairay avy amin'ny asa fanompona kanefa aoka ifandrisika mandrakariva amin'ny tsara kokoa hatrany ary hita an'ilay afi-pitiavana izay ao anivon'ny tsirairay. Ahita ihany koa ny fanomezam-pahasoavana izay omeny fanahy ho an'ny tsirairay ka hampiasa izany amin'ny fotoana tokony ho izy sy amin'ny toerana tokony ho izy any isika. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola velosoranao zahay ny amin'izany tenanao izany. Sotroanao ihany koa izay mampianatra anay ny amin'ny tokony hitondranay ny asa fitoriana sy ny asa izay nakininao feno eo amin'ny toerana misy anay. Mangataka aminao zahay mba hanana rispo sy hafanam-po izay fanaraka amin'ny sitraponao tokoa ane ka tsy hampiaimitra amin'ny namanay fa andrisika azo amin'ny tsara kokoa hatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy,
isan'andro.